Ny volana martsa 2024 no tafiditra teto amintsika ny tsy mikaretina coronavirus. Na dia efa nisy aza ny antso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra mivondrona ao amin'ny RMDM ho an'ny mpitondra ankehitriny ny mba anodina ny sidina avy any ivelany dia tsy noenoina izany. Tsarontsika tsara fa niakatra ainao manjery mihitsy ny ekipan'ny fitondrana taoriany io antso io mba entina anaratsiana ny mpanohitra. Nambara mantsy tamin'izay fa tanjon'ny mpanohitra ny ampikatso ny raharam-pirenena ka mba hisiny ny krizy. 5 volana mahery no niainan'ny vahoaka malagasy ny fihibohana. Vola tsy toko tsiforoana no azon'ny vahoaka malagasy mba ho fanampiana amin'ny ady amin'ity aretina ity. Ny tsikaritra dia tsy nisy nipaka tamin'ny vahoaka teny ifotony izay niaran'ny fihibohana sy ny krizy ara-sosialy io fa matsimbola io. Toerana maro no nahitana korontana teto noho ny tsy fampiny ny fanampina ny menan'ny vahoaka. Tsy mahazava raha teo ny masotsivana izay ahafahana manome ny fanampina ho an'ny sarababem-bahoaka. Fiara maro no novidiana sy nampiasaina nandritra iny fotoana iny izay tsy fantatra mazava moa na tena novidiana na no nofaina. Tany am-boalohany mantsy dia nambara fa fiaran'ny ministera ireo nampiasaina ireo. Avy eo dia ny mpitondra ihany koa no nilaza fa novidin'ny fanjakana ireo fiara ireo. Inona izany no tena marina? Novidiana sa nofaina? Toerana maro no nandraisana ireo marary rehefa feno sipoka ny toerana nandraisana ny marary ny Covid-19 teto amintsika. Ny tsara ho fantatra dia nisy fitaovana novidiana tamin'ireo toerana ireo ary volam-panjakana na volam-bahoaka no nolaniana ny vidianana izany. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe aiza ireo fitaovan'ireo amin'izao fotoan'izao? Nomena toeram-pitsaboana ve sa notazomin'ny ministera? Fantaniana mila valiny avokoa ireo satria ilain'ny vahoaka ny marina momba ny zava-misy eto amin'ny firenena. Raha tena politika ho an'ny vahoaka tokoa mantsy no ataon'ny mpitondra dia ainy ny mampiasa ireo fitaovana ireo mba ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Hoy mantsy ny mpitarika fikambanana olon-tsotra hoe taritra anao kilaila zay ny tonga ty azo amintinana azy rahalahy. Taritra anao kilaila satria lany mondry ny afiainy an-dohasa nitsempoka ny sambatan'olona ao anatin'ny atao hoe olom-pirenena fa tsy mahatsiaro hoe aiza le lalana, inona ny vita ary mbola mandraky ny androany mbola miverina foantsika ao anatin'ny atao hoe inona marina tena lalàna ho fanondrenana mba hiteraka lalam-panondrenana. Dikany misy zavatra tsy mifanjohy mihitsy ao anatin'ilay izy ary mampalahelo satria ny feo an-tany tsy enona fa lasa misy firapy hafahafa satria lasa mena ambany mena ny fokotany izay misy ny fokon'olona miandro baiko midina izay fantatsika fa mbola fokotany atana tohatra eritreretina fa any ambany indrindra tsy ny any an-dapa no atao hoe avo fa ny fokon'olona anazy ny fahefana fa tsy mety mahita ny fokon'olona tompoko hoe inona marina ny politika akapobeny ao anatin'ny PGE. Tsy fantatry ny an-dohasa akory moa zany raha ho tenena. Ny hita tokoa mantsy dia tsy misy afa-tsy ny tombontsoan'ny mpitondra sy ny ekipany ihany no nisongadina nandritry ny fahamehana. Tsy fahamehana ara-pahasalamana tahaka ny resana no hita fa fahamehana ara-politika. Sesilany ny fandikan-dalàna nataon'ny mpitondra nandritra ireny fotoana ireny. Raha tsy afaka mamory olona ny mpanakanto sy ny mpanao politika izay tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra satria ny aran-dalàna dia ny filoham-pirenena mitety-toerana maro mamory vahoaka izay tsy manaza ny elanelana iray metatra izay dradradrainy ny profesora isaky ny amin'ny iray oratoandro rehefa maro-potoana. Ankoatra izay ny fanagiazana ny haino manjery rehetra eto Madagasikara. Raha fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka malagasy no nambara fa antony fanapahan-kevitra io dia tsy izay no zavatra nisy. Rehefa miresaka mantsy ny filoham-pirenena dia any amin'ny famaranana foana vao mivoaka ny fepetra sy ny toromarika ho an'ny vahoaka momba ny aretina.
fa doka CVO sy fampirantiana fotodrafitrasa izay kasaina ho ataon'ny mpitondra no arantiranty mialohan'ny fotoana. Inona no antony? Izany fihetsika izany dia midika fa nataon'ny mpitondra fitaovana fampielezan-kevitra na propagandy ny fahoriany ny vahoaka malagasy miatrika aretina sy krizy. Ny arantsika nahita ny famoaham-bola maizina nataon'ny fitondrana nandritra ireny fotoana ireny. Ny vahoaka malagasy mifanaritaka miady amin'ny vatitsinjo sy ny tosoka fameno, fa ny mpitondra mahavita mamoaka vola mitetina 8 miliara ariary mba hividianana bonbon. Ny raha fividianana écran plat teny amin'ny CCO moa dia tsy hay mazava ny tenina toyiny satria miandry fitoniana hono ny fanadiadiana hoy ny Bianco. Tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy fa volany avokoa ireo mivoaka tsy ara-dalàna ireo. Ny tsy fetezan'ny fitantanana ny firenena sy ny tombontsom-bahoaka io no antony mahatonga ny RMDM hijoratrany anitsy ny mpitondra. Tanora RMDM manomana ny fikarakarana ny ananganana n'ilay bureau national izay ho atao eto Antananarivo tsy ho ela. Hitantaratra eto ny lafivalonynosy sy ny antoko maro samihafa anatanteraka an'izany bureau national izany. Izay no antony nijoroany reto tanora reto ankehitriny hijery sy hitady ny tombotsoa ambony ny firenena hoentina manarina an'ity firenentsika ty amin'izao toerana misy azy izao. Efa nambaranay ombieny fa rehefa tapitra ilay amehana ara-pahasalamana dia amory vahoaka ny RMDM. Nefa indrisy mampalahelo sy mamenatra fa tapitra ilay amehana fa le famorim-bahoaka mihitsy zay fitadiavan'ny olona betsaka ny olona mitady vola amin'ny famorim-bahoaka voasakana ho olona 200. Zava-dehibe ny fisian'ny antoko-panohitra matanjaka tahaka ireny. Saingy iny mpitondra tsenona moa ny fanitsiana ataon'izy ireo na dia ity izao aza fa hevitra mahasoa vahoaka. Hoentina makaiza marina ity fireneny ity e. Raha miresaka fifidianana loholona isika, ankoatra ny fandikan-dalana miseho toy ny tsy fampin'ireo mpifidy vaventy amina commune misy 20 mahery, dia hita miharihary ny tsy fametrahan'ny mpitondra fifandanjahan-kery ara-politika eto amin'ny firenena. Hoy mantsy ny loholona hoe fa le Sénat mihitsy ve zany mampahatra ty firenena ity. Ny Sénat ve zany matondra an'le kery fa ozy aho mba te hanontany amin'le ministra nakay zareo le 1000 milliards nataonareo provision dika zany tamin'izany amin'ny loi de finances tsy fantatra izay anaovana azy. Anaovana terrain synthétique anaovana mamasina tsy fantatra, tsy manana variteny fa apetraka fotsiny le fanontaniana. Faharoa amin'ny lafiny ara-teknika fotsiny za sao dia niandry ho efa voaka kay ny décret satria rehefa ohatr'ireny mantsy satria loi de finance io fantatry ny ministre finance zany mino ministre finance mahay an'izany. Loi organique io amin'ny LOLF dia misy hoe raha ohatra ianao isotona vola anatin'iny no transfert hafa ankoatran'iny dia misy décret prise en conseil de gouvernement aizary le izy aizaka izany fa ngay teny zay lazay kokobaka mbava fotsiny satria lazaina hoe fa maninona ny vola Sénat nalainao dia hoe mahafinaritra ny olona dia mampalahelo ny olona hoe tezitra moa ny Sénat fa nalaina ny volany nalefany amin'ny kere. Tena marina ve? So dia lany tany anay drano sy nanaovana zavatra hafa angamba ozy so dia anaovana cocktail apetraka fantahina satria eo amin'loana olona tsy manamarina zavatra teny ale izy eleziny akotokananaka. Raha nambarany mpitondra ankehitriny tamin'ny fampelezan-kevina fa horavany io androm-panjakana io dia nolaviny HCC io fanapahan-kevitra io ary dia nolazana indray fa ahena ny isany satria mandany vola hono. Raha ny vaovao azy farany momba ity androm-panjakana ity dia nambara fa nalefa ho fanampiana any atsimo ny volana tokana ho an'ity androm-panjakana ity amin'izao volana farany izao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona izany no volana nampian'ireo mpitondra ny fandimby teo aloha ny ponina tratry ny kire tany atsimo io. Misy foana mantsy ny Sénat
nandritra izay fotoana izay. Ny tena malasa saina de lazay ny mpitondra fa tsy ilaina ity androm-panjakana ity. Avy eo irosona indray hono ny fifidianana loolona satria ahina ny isiny vide institutionnel. Ny tena mahagaga amin'ity fanapahan-kevitry ny mpitondra ity de ry zareo milaza fa tsy mila iosena io ihany no mandrotsaka kandida olo-olona. Ino izany no tena tanjon'ny mpitondra? Tena politika ho an'ny vahoaka tokoa ve? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?